manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Fahasoavana sy ny fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy izay manaraka hatrany ity fandarana ity fianarana Baiboly. Josoa toko fa 20 tapany faharoa sy ny 20 tsika androany ny nananganana ny tabernakely tao silo ny tohiny zany no arahantsika androany. Mino zay fa ity fotoana androany ity indray dia fotoana andraisanao zavatra, na io fanasitranana, na fanafahana, na fanambinana sy ny maro hafa tsy voatanisa dia raisinao zany aminatin'ity fotoana izay narantsika tenin'Andriamanitra ity. Be dia be no mijoro vavolombelona, maro dia maro no milaza aminay sy miresaka aminay ary mandefa mesazy aminay ny amin'ny fitahin'Andriamanitra raisinareo amin'ny alalan'izao fampianarana zao. Zay koa dia mino fa ianao zay mety sambany aminao vao manaraka an'ity fandarana ity na voaingana dia zao toizatrano manaraka fa ho hitanao fa nantokantranonao aza dia isy fiarovan'ny tompo amin'ny alalan'izao fandarana zao. Na ianao ihany koa dia andray fahasoavana. Miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Miaraban'ny pasteur Alvarez Andriany Aina ny Irina. Andeha hivavaka arsika amin'izao fotoana zao mitraka eo am-pelantanan'ny tompo ity fotoana ity dahoary. Raha eo dia misotranao zay satria manafaky ianao manasitra anivozanay ireo fahasoavana maro be tsy voatanisa. Ny fanasitranana dia davonay dia ao anatin'ity teninao ity. Ity teninao ity rehefa saintsainay, rehefa raisinay, dinianay dia tonga mofo ary dia tonga fiainanay araka ny teninao milaza manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ary niaranona taminay. Tompo mangataka izay ny fanahy masina, le fanapampianatra tsara indrindra hanokatra ny sainay amin'ny fahazavan-tsaina. Za koa dia mivavaka amin'izao fotoana zao an'ireo olona mety eo anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny olana mety mampivadika atoa amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ny herina famosaviana dia miala amin'ity trano ity, ny asana devoly dia miala amin'ity trano ity, ny heriny maizina rehetra za dia mandidy an'izany fanaratsy zany miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Miala ny aretana, fanaintainana, fangirifirina, fijaliana, alahelo-po, ratra-po, fahatsopana tenana miala amin'izao rahalahy zao, miala amin'izao anabavy zao, miala ny heriny maizina rehetra, ny herina famosaviana miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Sady manambara afaka ianao, sitrana ianao, afaka ianao, sitrana ianao ary mandray vahaolana avy amin'Andriamanitra ianao zao dia zao amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy. Amen. Iny ary pasteur asika ary araka ny teny teo dia Josoa tapany faharoatsika amin'ny toko 20 nizarana ny tany sisa andrefany Jordana, ny anjarany Benjamina, Simeona, Zebolona, Sakara, Asera, Naftali, Dana, ny tany nomenan'ny Josoa. Toko 20 andimy faraky 12 dia nahazo ny loka ny firenena taranaky Benjamina isapokony ary ny faritra ny tany azony dia teo ny lelan'ny taranaky Joda sy ny taranaky Josefa. Ary ny faritany amin'ny lafiny avaratra dia trano Jordana niakatra hatramin'ny ilan'ny Jeriko amin'ny avaratra dia niakatra ny akandrefana nahazo ny tany avoana ka dia niatra tamin'ny efitry Betavena. Hatreo dia nandroso ihany lozy hatramin'ny ilana atsimony lozy Betela zany dia nidina hatrany Atarotadara ao amin'ny tendrombohitra atsimony Beteorona ambany dia niolaka tamin'ny lafiny andrefana ka nianatsimo tamin'ny tendrombohitra sy eo anoloan'ny Beteorona eo atsimo ka dia niatra
any Kiriatabala Kiriatajerim zany tanàna ny Taranaka Joda izany no lafiny andrefana andiny fadimy folo ary lafiny atsimo dia hatramin'ny faritany Kiriatajerim dia mifaritany ary ny faritany dia nandroso ny akandrefana ka niatra tamin'ny loharanony efotoa dia nidina hatramin'ny farany tendrombohitra izay tandrifiny lohasan Taranaka Inona eo amin'ny lohasan rehefa hita eo avaratra ka nidina hatramin'ny lohasan Inona ka hatramin'ny ilany atsimon'ny Jebosita ka nidina hatrany Enrogela dia nizotra vainy avaratra ka nandroso hatrany Ensemesy sy Gililota izay tandrifiny fiakarana Domima ka niodina hatramin'ny vatany Boama zanaky Robena dia nandroso hatramin'ny ilany avaratra tandrifiny tany ay ka nidina hatrany amin'ny tany ay dia nandroso hatramin'ny ilany avaratry Betiogla dia niatra tamin'ny Elidrano avaratra amin'ny ranomasitsira eo amin'ny farany atsimon'ny Jordana izany lafiny atsimo 20 ary Jordana amin'ny faritany atsinanana izany ny lovan'ny Taranaka Benjamina amin'ny faritany manodidina araka ny fokony ary ny tanàna amin'ny firenena Taranaka Benjamina araka ny fokony dia Jeriko, Betiogla ary lohasan Keziza sy Betiaraba sy Zara Zemaraima sy Betela, Avima, Para, Siofra, Kifaramony, Ofni, Geba, tanàna 12 sy ny zanabony ary ny Gibeona sy ny Rama sy Beruta sy Mispa sy Kefira sy Moza sy Rekema sy Ripela sy Tarala, Zela, Elefa, Jebosita, Jerusalem zany sy Gibea sy Kiriata tanàna 40 sy zanabony zany ny lovan'ny Taranaka Benjamina araka ny fokony toko 7 ary loka faharoa azy ny Simeona dia ny firenena Taranaka Simeona isapokony ary ny lovany dia tao anatin'ny lovan'ny Taranaka Joda ary izao no azony olovany Berseba na Seba sy Molada, Azarasoala, Bala, Azema, Eltolada, Betula, Orma, Ziklaga, Beti Markabota, Hazarasusa, Beti Lebaota, Saroena, tanàna 12 sy ny zanabony 17 sy Aina, sy Rimona, Etera, Asana, tanàna 4 sy ny zanabony ary ny zanabotra rehetra manodidina ireo tanàna ireo hatrany Baletabera sy Rama amin'ny tany atsimo zany ny lovan'ny firenena Taranaka Simeona araka ny fokony ary avy amin'ny anjaran'ny Taranaka Joda no nazon'ny Taranaka Simeona ny lovany fa nalalaka loatra tamin'ny anjaran'ny Taranaka Joda ka izany no nazon'ny Taranaka Simeona anjara tao anatin'ny azy ary ny loka fahatelo dia azon'ny Taranaka Zebolona isapokony ary ny fahatan'ny lovany dia hatrany Sarida dia niakatra ny akandrefana hatrany Maralala dia nahazo any Dabaseta ka niatra tamin'ny lohasan-drika tarifiny Jokneama dia nitodika ny atsinanana hatrany Sarida ka hatramin'ny faritany Kislota Tabara dia nandroso hatrany Daberata ka niakatra hatramin'ny Jafia dia nandroso ny atsinanana hatramin'ny Gata Efera sy Ita Kazina ka nandroso hatrany Rimona sy mipaka any Nia dia niolaka eo avaratra iny ka nahazo ny anatona dia niara tamin'ny Loasa Jifta Ela 15 ary Katata sy Nalula, Simrona, Idala, Betlehema dia tanàna 12 sy zanabony zany ny lovan'ny Taranaka Zebolona araka ny fokony dia ireo tanàna ireo sy ny zanabony ary ny loka fahaefatra dia azon'ny Isakara dia Taranaka Isakara isapokony ary ny faritany dia hatrany Jezrela, Kesolota, Sonema, Afraima, Siona sy Nanata, Sarabita odiantsika kena ma pasteur tonga dia andiny fa 7 tsika pasteur andiny fa 7 azafady izany ny lovan'ny firenena Taranaka Dana araka ny fokony dia ireo tanàn'ireo sy ny zanabony dia vitany ny nizarana ny tany olovany araka ny faritaniny ka dia nomeny zanak'Israely lova teo aminy koa Josoa zanaky Nona araka ny teny Jehova dia nomena azy ny tanàna zay nangatany dia Timnatasera any amin'ny tany avonan'ny Efraima dia nanamboatra tanàna izy ka nitoetra tao ireo ny lova zay nozarain'ny Eleazara mpisorona sy Josoa zanaky Nona ary ny lohasan'ny fianakaviana tamin'ny fireneny zanak'Israely tao silo teo anatrehan'i Jehova dia teo ambaravaran'ny tranolay fionana araka ny filokana dia vitany avokoa ny nizarana ny tany pasteur ya
araky ny efa natsitika teto moa zany omaly pasteur Alvarez dia ao anatin'ny telo sabotsy ny sabotsy fahenina ny volana avrily ny fatelo ambin'ny folo ny volana avrily ary ny faharoapolo ny volana avrily dia manana loha hevitra anisan'ny lehibe sy goavantsika ao anatin'ilay hoe fanafanganana valimbavaka sy ny fahaizana manompo an'Andriamanitra. Anisan'ny ataoko hoe manana ny lanjany lehibe eo amin'ny fivavahana kristianina izany loha hevitra izany mba hahatonga antsika tsy ho diso fanantenana rehefa mivavaka, hahatonga ny ihany koa hoe fa maninona no mivavaka nefany atao tsy mahazo valimbavaka ohatra na ela loatra le fiatrehana an'ilay ady ka rehefa ela loatra ny fiatrehana an'ilay ady dia misy vanim-potoana mety ho reraka eny an-dalana ihany. Ary zany no nahatonga ny tompo nanome loha hevitra lehibe hoe fahaizana manompo an'Andriamanitra sy ny fanafanganana valimbavaka zany pasteur Alvarez, satria raha ny marina atao anatin'ny baiboly dia mitombona be mihitsy ilay voalazan'ny tenin'ny soratra masina hoe arakaraky ny andiananao no hitombonao, ary arakaraky ny hitombonao moa zany dia mitombo daholo na ny hoe ny fahasoavana ao anatin'ny olona anankiray na ny traikefa ny fiarahany miaraka amin'Andriamanitra dia mitombo, dia midika zay midika le hoe fitombono zay zany dia na ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao aza zany dia mitombo ihany koa. Zavatra logika be mihitsy zany zavatra zany hoe arakaraky ny andiananao no hitombonao. Fa misy indray ireo sokajin'olona rehefa niainga izy nanompo an'Andriamanitra dia mijanona enatenatenany eny, ary zay le fijanonantsika enatenatenany eny zay no mampidodoza ho an'ny ara-panahy, mampidodoza ho an'ny ankohonana mihitsy azy, satria dia rehefa nanomboka nanapa-kevitra nompo an'Andriamanitra isika no mijanona tampoka ka sanatria zany tsy mandrositsonona hoe miemotra mihitsy dia mazava ho azy fa ny baiboly no miteny manao hoe raha miemotra ianareo izy Andriamanitra dia tsy sitraky ny fanahako. Raha vao miemotra zany tsika pasteur tsy sitraky ny fanahin'Andriamanitra. Noho izany dia zany ny amporisihana antsika atao anatin'ity tokantrano ity anana an'izay finiavana sy etaeta androsa ohatrany hatrany amin'ny fiarahana manompo an'Andriamanitra. Tadiditsika tsara ary averimberina foana ny hoe rehefa nandevozona nandritra ny 300 taona ny zanak'Israely dia tonga teo anatrehan'Andriamanitra ny fitarainany, ary tsy ny fitarainany zanak'Israely ihany no tonga teo anatrehan'Andriamanitra fa ny fitarainany tany mihitsy. Matetika zany mitaraina ny tany dia mitaraina ihany koa lay fiangonan'Andriamanitra. Dia nandefa iraka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy, ary zay vanim-potoana nanafahana ny zanak'Israely zay io moa no tsy ahivitsika hoe vanim-potoanan'ny Paska izy io pasteur. Ary vanim-potoanan'ny Paska io dia mifanandrify ihany koa amin'ny fotoana nahafatesan'ny mpamonjy dia Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny baiboly dia milaza ireo olona hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ny fotoana tsara indrindra teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona dia ny fotoana nalatsahan'ny rany Kristy. Io ny fotoana tsara indrindra pasteur, satria rehefa nanota itsika taranak'olombelona, nanota i Adama sy Eva, dia niezaka nitady vahaolana izy tamin'ny alalan'ny hoe akanjo aviavy, tapokenatra, kanefa dia tsy nahavaolana zany fa provisoire ihany. Ary dia natao daholo ny fombafomba mpivavahana rehetrarehetra tato amin'ny testamenta taloha tato
zay ianarantsika am'izao fotoana zao nisy karazana fomba mpivavahana be dia be nanaromana ny fahotan'ny olona fa tsy nahafaka ny olona pasteur fa ny rahan'ny Kristy toy ny rano zanak'omby tsy misy kilema ary tsy misy petipetina de io rery ihany no anisany na voadio atsika nanova mitoepotsika mahatonga ny olona nateraka indray na tonga ny olona ihany ko afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary zay mahatonga na milaza pasteur Alvarez manao hoe vanim-potoana anisan'ny nampalahelo indrindra teo amin'ny tantaran'ny mpianatra ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana satria dia miala teo aminy ilay mpamonjy fa vanim-potoana tsara indrindra ho an'izao tontolo zao satria raha tsy nisy zany raha latsaka izany tompoko de tsy voavony sy zasy ianao tsy nisy famelan-keloko ho atsika io fotoana lehibe an'ny Pasika io dia ny andro natsiarovana ny Pasika io de ho tsarovantsika amin'ny alakamisy fa 24 volana aprily amin'ny 7 maraina zany hoe tena fotoana manetriketrika ngeza be mihitsy zany fotoana zany pasteur Alvarez ary dia mampatsiatsika moa zany no tenanay fa anisany ataoko hoe fotoana anisany goavana io zavatra io iverenako kely lay resako teo rehefa nanafaka andreo zanak'Israely Andriamanitra tao amin'ny tany Egypta de nentin'Andriamanitra tany amin'ny lalana amin'ny fomba hitondrany azy amin'ny fomba hitondran'Andriamanitra azy tsy any amin'ny lalana zay nieritreretiny zanak'Israely andehanany no nandehanany fa any amin'ny lalana zay nieritreretin'Andriamanitra ary zay lalana ny hitondran'Andriamanitra zay de zay ny lalana marina pasteur Alvarez zavatra hita teny an-dalana dia ny mahagaga de ity lay fomba nentin'Andriamanitra nampianarana andreo zanak'Israely reo nandritra ny 7 taona Andriamanitra de nampiandratra ary namola vola ilay zanak'Israely tany amin'ny tany efitra raha ny marina le 7 taona ohatrany hoe ravabe fa folo kely le 7 taona satria apafolo ny le 100 taona tao amin'ny tany Egypta 100 taona zany tao amin'ny tany Egypta nandevozina fa 7 taona apafolony nampianaran'Andriamanitra andreo zanak'Israely reo tao amin'ny tany Egypta mba hanina mba hananan'izy ireo toe-pana tsara hananan'izy ireo toetra tsara mba hafahana mandova lay tany Kanana de lay tany tondra-dronono sy tately teny andalana telo moa zany ny zavatra nampalahelo nefany dia betsaka tamin'ireo mpianatra no monmonina tamin'ny fiangonana zanak'Israely ny tena marina betsaka tamin'ireo vahoako reo no tezitra tamin'ny Mosesy tamin'ny Arona ary tezitra tamin'Andriamanitra mihitsy azy de naringan'Andriamanitra tany anefitra izy ireny fa izao ny zavatra nahavariana nisy an'ity mpanompon'Andriamanitra anankiray ity zay mariantsika tsara eto fa i Josoa ny fokony avian'ny Josoa de avy amin'ny taranaka Josefa avy amin'le zanany faralahy atao hoe Efraima zany ny avian'ny Josoa de i Josoa io i Mosesy raha ny tena marina avy amin'ny taranaka Levy fa i Josoa avy amin'ny taranaky Josefa avy amin'ny Josefa fa zao nefa ny pasteur raha ny marina zany de ny tokony avy amin'ny taranaky Mosesy no nandova n'ilay fanjakana fa i Josoa kosa de anisany nandray le fahasoavana lehibe tao a Mosesy ny antony de zao nanana n'ilay toetra mifanaraka zay toetra le mampitarika azy zay Josoa nanana n'ilay toetra amin'ny mahampanompon'Andriamanitra azy zay Josoa ary io foana le tenentsika manao hoe Andriamanitra tsy voatery ampiasan'ny olona rehetrarehetra zay mihetsika tsy ivelany fa Andriamanitra rehefa mampiasa olona ary Andriamanitra rehefa mita olona de mijery mitoetra ao anaty ary marina le tenen'ny olona sasany manao hoe ny ao anaty ihany ny tena jeren'Andriamanitra misy apahany be dehibe marina zay satria mijery ny toetra Andriamanitra ary arakaraka ny toetra ny olona no hitahin'Andriamanitra ny olona io ane pasteur misy karazana olona ohatra hoe mitaraina be ao anatrany tompo vonjeo ny vadiko Andriamanitra tahiny arabolako Andriamanitra tahiny fiainako Andriamanitra nefa ohatrany tsy mamaly vavaka Andriamanitra hoe Andriamanitra mety tsy mamaly vavaka mamaly izy fa mijery an'ilay toetra n'ilay olona Andriamanitra de arakaraka n'ilay toetra n'ilay olona zay no amalian'Andriamanitra azy valim-bavaka bebe kokoa ary zay natonga ny Josoa mipetraka teo amin'le toerana satria i Josoa ny takosina teo Mosesy de le toetra ny Mosesy no mifila tao amin'ny Josoa ary
i Josoa nefa efa nanana an'ilay toetrany manokana dia niampy an'ilay toetra tsara sy le fahasoavan'Andriamanitra tao Mosesy dia vao mainka nanana zavatra ngeza be i Josoa tamin'izany fotoana izany ary zay no tonga laza lasa mpitarika ny zanak'Israely eto ary eto amin'ny tanao tsara agnamitsika eto amin'ity iverenantsika eto ty Josoa toko 8 ty eo amin'ity resaka fizarana tany ty fa tsy mora io pastera tena tsy mora io raha tsy olona manana fahalalana manana ny fanan'Andriamanitra sy ohatrany hoe nomena fahasoavana manokana mihitsy mba hitantana an'reto zavatra reto dia miteny aminao fa mampivadika totoa ty zavatra ty ary mikorotana ambony ambany eto zany dia tena hoe misy fahendrena manokana zay nomen'Andriamanitra ny Josoa amin'ny fahaizana mitantana sy mizara n'ity fananany ty satria be dia be ianao zao namaky an'izy teo tsy voavaky ary le ampaly betsaka tam'le satria dia tonga dia ndrikantsika le izy dia anaratany vaovao be daholo izy anaratany be lehibe le izy dia nefa le izy zany misy fahendrena lalina be mihitsy tao amin'ny Josoa ile amin'ny Josoa zany tsy soratra fotsiny vakily ohatry zao fa dia tena hoe niditra tsehatra mihitsy izy ary niaraka tamin'ny fahendren'Andriamanitra amin'le fahaiza mitantana hitanao misy karazana pino tahin'Andriamanitra fa tsy mahay mitantana pasteur misy olona be dia be tena tahin'Andriamanitra fa tsy mahay mitantana ndao ny mba vakitsika ny fahendrena zay nangatany Solomon atao amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa e pasteur Alvarez mpanjaka voalohany toko faharoa andiny fafilo pasteur ndasa aloha mpanjaka voalohany toko faharoa dia eo amin'ny andininy tonga dia vakitsika aloha zany pasteur eo amin'ny andininy fa 7 zomvakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Solomona mpanjaka dia nianina tamin'i Jehovah hoe ataon'Andriamanitra amiko ane zany eny mihoatra noho zany aza raha tsy atao maty Adonia no nanaova zany teny zany ko ankehitriny raha velona koa Jehovah zay nampitoetra sy nametraka teo amin'ny seza fiandrenan'i Davida raiky sady namea faramandiby araka izay nolazainy dia atao maty an'io ihany Adonia lao ato amin'ny tantara faharoa pasteur tantara faharoa mivakitsika dia le nisehon'ny fahendren'i Solomon eo amin'ny andininy fahavalo tantara faharoa toko voalohany andininy fahavalo zondray vakana dia hoy Solomona tamin'Andriamanitra ianao efa naneo fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko ary nampanjakay andimby azy koa ankehitrindra Jehovah Andriamanitro aoka ho tanteraka ny teninao tamin'ny Davida raiko fianao efa nampanjakay tamin'ny voaka marobe tahaka ny vovotany koa omeo fahendrena sy fahalalana aho hitariako reto vahoaka reto mivoaka sy miditra fa iza no ahy mitsara zao olonao betsaka izao ary io Andriamanitra tamin'ny Solomona satria taomponao zany ka tsy nangataka vola makareny ianao na voninahitra na ny ainy fahavalinao ary tsy nangataka ny ola velona azy fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko zay nampanjakako anao dia omenanao ny fahendrena sy ny fahalalana ary omeko vola makarena sy voninahitra koa ianao mihoatra no zay nanana ny mpanjaka rehetra na iza tany alohanao ary tsisy anana tahaka zany ny any aorinanao jereo tsara ny pasteur fa ny olona anankiray matoa mahay mitantana ary tsy misy olona zany koa tafitafita ho azy amin'ny fiainana zany pasteur fa eo aloha le fahasoavan'Andriamanitra dia eo lay fianarana ny ratovony fa anisany mandray anjara be dia be eo amin'ny fiainany olona anankiray ataoko hoe manana ny maizy azy dia le fahendrena sy fahiran-tatsaina sy fahaiza mitantana raha vao ny olona mihitsy zany pasteur Alvarez tsy manana an'ireo fahiran-tatsaina fahalalana fahaiza mitantana na omenao vola ray conteneur azy izy dia tsy ahasoa azy mihitsy io zavatra io tsy mahasoa azy mihitsy be lehibe ny olona mahazo vola mivarotra tany mahazo mety hoe mahazo volamena mahazo safira tampoka ny lakaka ohatrany hoe manam-bola be
nandova be dehibe nandova omby be dehibe izy tamin'ny ray aman-dreny na nandova tany be dehibe tamin'ny ray aman-dreny fa mampalahelo aty aoriana izy a sanatry ohatrany lasa mitovy amin'ny 4 mi potika le fiainana satria resaka any amin'ilay fahiratatsaina sy le fahalalana sy lay faiza mitantana mihitsy ny tsy ao ka Andriamanitra raha ohatra ny fidy any Josoa nyzara tany tamin'ny reto taranaky Jakobo reto de fantatra Andriamanitra mihitsy ny fahiratatsaina sy ny fahalalana ary ny karazana hoe fahaizana tao anatin'ity Josoa ty pasteur Alvarez ary tsy midila mihitsy ny zavatra nozarainy Josoa teto amin'ity toerana ty raha namaky andreo le tany be dehibe reo zany ianao tsisy ny famaly mihitsy tao tsisy ny famaly ary ny zavatra nahavarina aza de ity rehefa tapitra voazara daholo le tany zay le fahendrenana ananany de any amin'ny farandrindry Josoa any izy mba manaka ny ampahany tany izy vo mba naka ny anjara lovany a hoe mba haka ny anjara kosa satria efa afa-po daholo ary le olona zay nomeny tonga de afa-po daholo io a pasteur Alvarez a natokatrano za zao miteny amintsika hoe ianao zao raha ohatra hoe dada atao tokatrano ato na reny mpianakaviana de misy fitahina Andriamanitra omen'Andriamanitra anao ny atafitanao sy ny zanakao akoatrany hoe fahagagana ataon'Andriamanitra de ilaina ny faiza mitantana ohatra zany na eo anivon'ny fokotany indrindrandrindra ao anatin'ny toeram-pivavahana anankiray pasteur de ilaina zay faiza mitantana zay fa raha vao tsy mahay mitantana de za miteny aminao izy hoe manimba zavatra be lehibe tsy faiza mitantana indrindrandrindra eo amin'ny firenena ray manontolo ny firenena anankiray zany a matoa misy firenena anankiray matanjaka raha toe-karena na matanjaka amin'ny lafiny rehetrarehetra de hitatsika tsiririditsika ohatra hoe ary tao matanjaka be ohatra hoe ohatratsika zao mijery an'le firenena roan-tamo zany isan'ny fitaratra eto Afrika am'izao fotoana zao de anisan'ny rotiky niady an-trano izy hatramin'ny taona 1994 de am'izao fotoana zao nefany a de anisan'ny firenena mandroso indrindra izy aty Afrika ina mahatonga zany resaka faiza mitantana fahiratatsaina de famerenana ny tombontsoa zay tokony ho an'ny vahoaka eo amin'ny firenena zany hoe le mpitondra fanjakanany azy tsy manangona ho an'ny tenany ho an'ny tenany tsy maka melohan'ny fotoana tsy maka melohan'ny fotoana fa mizara n'lay tombontsoa tokony ho an'ny vahoaka ity le resaka tsaikefa nanana Mosesy Josoa ty mihitsy no netiny de inona ny zavatra misaka pasteur lasa matanjaka be le raha toe-karena matanjaka raha ekonomika le firenena le président lasa tahin'Andriamanitra le vahoaka eo aminy lasa tahin'Andriamanitra resaka fahiratatsaina sy faiza mitantana zany pasteur ohatra hoe raha nangana orinasa zao ianao raha ny marina ny eto Madagascar pasteur Alvarez Baiboly eto misy tena misy inona moa tokony amin'nao tena andehananao any koa eto ohatra eto Madagascar anie misy voly ianao ve ho andevozony ny arabo any ianao a de avy any ianao lasa mampalahelo le malagasy sasany avy any a fa misy mitapitapy ny sasany lasa mananana kely mihitsy zany pasteur tena mampalahelo ohatrany hoe mba nde asa nde ho any an-dafika nefa de lasa veriversaina ny violen'ny arabo sy ny maro samihafa za zany mahita hoe eto Madagascar eto be dehibe fahasoavana eto ary ny vahiny avy any velany aza tonga eto Madagascar fa inona le mahatonga le izy ohatrany hoe tsy mahiratra tsara le tsy misokatra tsara le lalam-pitahina eo am'le faiza mitantana fa raha mahay mitantatsika zany hoe manangana orinasa tsy voatery hitady asa foana ane pasteur tsy voatery hitady asa ohatra hoe ianao na vita fianarana tsy voatery hitady asa ianao aiza mora ohatra hoe mpiasa 20 ny ilainao ana ministera anankiray nefa mitady asa 2 dikan'izay zany misy 27 sy arivo ao zany tsy mananasa de nefa tokony asa reo dikan'izay a mila manana fahalalana reo mila manana fahiratatsaina reo mamorona asa pasteur de iny le famoronana azy sika amin'iny ianao mahay mitantana fahatahin'Andriamanitra pasteur io modely ny Josoa fanao Josoa io mihitsy io no entina de lasa tahin'Andriamanitra pasteur mazava de mazava zay ary hitao mahalina tokoa zay zavatra fanazavanao zay pasteur satria makasikara raha firenena mihitsy ty bokin'ny Josoa ty resaka firenena mihitsy be dehibe moa ny lesona azo tsoahana resaka hoe fizarana tany ty ato a raha iverenantsika zay fitratana zay pasteur fa ilaza kely fotsiny hoe maninona moa dia nomen'Andriamanitra tany manokana le zanak'Israely reto fantanina mipetraka hoe am'izao vaninandro kristianina zao hoe de narian'Andriamanitra ary ny zanak'Israely am'izao fotoana zao hoe nafony ihany satria efa tonga ny fiangonana efa tonga ny kristianina am'izao fotoana zao a de narian'Andriamanitra ve ny kristianina ny valiny de tsia
tsy mbola narian'andriamanitra ve zanak'Israely tsy mbola narian'andriamanitra zanak'Israely mba maka tenin'andriamanitra ray paster ato amin'ny romanina toko fa 1:10 andininy voalohany de zao mivaky ny teny de hoy zao sao narian'andriamanitra ne ny olony sanatria zany fizao koa mba israelita taranaky abrahama ihany avy amin'ny firenen'ny benjamina andriamanitra tsy nanariny olony zay efa fatany raha teo sa tsy fantatr zay lazay ny soratra masina zany hoe andriamanitra zany paster dia nifidry an'ireto zanak'Israely sy ty tany ty reto foko 12 n'Israely sy ty tany Israely ty izy io moa de mbola tantara mbola tsy farana mihitsy paster fa tantara mbola itoy am'izao vanim-potoana na de vanim-potoana aoriana kristiana na de aoriana moa jerevantsika ny am'izay fa na hatrany an-danitra aza paster reto fokon'Israely 12 reto na hatrany an-danitra any aoriana any tsika kristiana de mino fa misy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao paster fa de mahagaga paster fa le lanitra vaovao sy tany vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra de mbola ao ny anaran'ireo foko 12 n'Israely reo zany hoe tena tsy ho adinon'Andriamanitra ary tsy foanan'Andriamanitra eo amin'ny tantarany zanak'olombelona mandrakizay mihitsy zanak'Israely zany de kevakitsika paster ato amin'ny apokalypsy toko fa 1:20 ny lohateny moa de hoe ny amin'ny Jerosalema vaovao de zao no andininy fasivy zao volazany tenin'Andriamanitra ary andiny fahafolo ary nitondra ho any tendrombohitra sady lehibe no avy izy ka naneo ahy ny tanàna masina de Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra zany hoe any an-danitra zany paster am'izao fotoa zao de misy Jerosalema any an-danitra ary ozy ny tenin'Andriamanitra ny ray andro any io Jerosalema any an-danitra io zany de idina avy any an-danitra any de zao ny tenin'Andriamanitra ndiny fa 12 manao hoe ndiny fa 1:10 sady nanana voninahitr'Andriamanitra izy ny famirapiratany de tahaka ny vato soa indrindra tahaka ny vato jaspi manganoano toy ny vato kristaly ary manana manda lehibe sady avo sy vavady 12 izy ary eo am'vavady dia misy anjely 12 ary misy anarana vasoratra eo dia ny an'ny firenena 12 amin'ny zanak'Israely reo firenena 12 amin'ny zanak'Israely reo zao paster tsy mifarany amin'ny tantaran'ny kristianina akory ny ireo firenena 12 reo fa voasoratra voalazany soratra masina hoe Jerosalema vaovao any an-danitra dia manana manda misy varavarana misy manda anaky 12 zany eo ary ny lafiny telo avy dia misy vavady ary misy ny anarany zanak'Israely 12 zany hoe mbola tsy mifarana tsy azo ny arabo faranana mandrak'izay mihitsy koa zany tantarana zanak'Israely eo paster zany hoe misy dikany lehibe ny anoratana an'ity testamenta taloha ty fianarana ho atsika lesy de ray zay fa paster hoe tsika zany dia novidin'Andriamanitra manokana tsika vahoaka akoatran'ny Israely tamin'ny alalan'ny apôstôla tamin'ny alalan'ny filazantsara zay mahatonga atsika ho afaka mandinika ty soratra masina ty ary manana anjara lova tahaka an'ireo Israely eo zany tsika paster zay nofonjeny Jesosy Kristy tompo misy anarantsika koa ny an-danitra any ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mifaly satria manaiky anareo fa mifali satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo zany hoe ny anarako zany voasoratra any de tsy ny anarako ihany voasoratra any fa reo fokon'ny Israely 12 reo koa voasoratra ny an-danitra any ndika zay zanak'Israely sy ny vahoaka manirata zay mino an Jesosy de hitambatra rehefa ny an-danitra any zany iara-monina iaraka amin'Andriamanitra ray zay faharoa de zao paster maninona moa no marina fa hoe nandeha ny alolalana ny zanak'Israely Andriamanitra paster fa hoana ny nafahan'Andriamanitra no ny alolalana ny zanak'Israely tsy tonga ho azy zay paster tsy hoe ny alolalana Andriamanitra satria te alolalana fa efa ny zavatra nataony Abrahama teo paster i Abrahama vao niditra voalohany tamin'ny tany io vao nitsangatsangana tsy nitsangatsangana fa fidrafindra toerana nanitsaka ny tany Kanana izy de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zay tany de avy ny tongotra ao de omeko ny taranaka ao mandrak'izay fa izao nataona voalohany vao miditra teo amin'le tanàna i Abrahama paster zavatra nataony voalohany tamin'io toerana io de zao nanao altara nisy altara nataon'ny Abrahama ndikan'izay de hoe rehefa tonga eto amin'ity toerana ray ty Abrahama teo amin'ity tany Kanana ty dia tsy niditra tamin'ny alalan'ny herin'ny tenany izy fa nanasanaN'Andriamanitra izy hiditra zany hoe ny Andriamanitra ny tompo tany tamin'ny fotoana io de ny Kananita sy ny Jebosita sy ny Ferezita sy ny hitahita rehetrarehetra ao de hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama zany hoe fa tany aloha tany efa resy ny Andriamanitra reo olo reo paster de mora tamin'ny Josoa
niaraka tamin'Andriamanitra avy eo nandresy azy inona moa dikan'izay de zao io altara efa niteny zay no pasteur teto hoe ianao le mivavaka io mpanompon'Andriamanitra io a de mitondra ny anarany Andriamanitra io anao any amin'ny toerana zay misy ianao mivavaka ho an'ny fianakavianao io a mialohan'ny beban'ireo fianakavianao reo de zao ny Andriamanitra zay ivavahan'izy ireo a no resen'Andriamanitra aloha rehefa avy eo anao mitoro filazantsara aminy a dia reso azy a ny Andriamanitra izy ireo a de manaiky ho azy le olona zany hoe mila fantarinao zany ny fanahy mamatotra n'le toerana anankiray rehefa itoro filazantsara ianao ohatra itoro filazantsara eo be rika ianao ohatra de fantarinao hoe eto Antananarivo ohatra de fantarinao inona fanahy mamatotra an'izy ireo de mivavaka amin'Andriamanitra de sehoan'Andriamanitra ary Andriamanitra iady amin'io fanahy io de rehefa itoro filazantsara eo anao rehefa avy eo de babo le olona eo amin'ny toerana io zany hoe mila fantarinao zany fanahy mamatotra ny fianakavianao inona fanahy mamatotra ny fianakaviako ty fanimpotsampy ve sa fijangajangana ve sa hoe fahazaran-dratsy ve sa ozo ny fantrana ve rehefa fantatra hoe le fanahy miasa amin'ny fianakavianao de ampifantarin'Andriamanitra aminao de Andriamanitra iady amin'ireo fanahy ratsy ireo de hitory filazantsara ny fianakavianao ianao avy eo de ho babon'i Jesosy reo fianakavian'ireo zany hoe rehefa Andriamanitra mialoha lalana anao de mandresy ny fanahy ratsy mamatotra an'le tanàna zay ny antony hoe anaovanao vavaka intercession zay ny antony tsy maintsy alohan'ny anaovanao évangélisation de mila fiomanana ambavaka fiomanana mpanaly izy satria tsy tonga de miditra fotsiny am'izao satria tsy fantatrao inona fanahy mamatotra fa rehefa fantatrao hoe fanahy mamatotra an'le tanàna mora aminao mandresy an'io mahazo an'io tanàna io zany ohatra zay nataony Josoa teto fantantsara mihitsy n'Andriamanitra ny Kananita de mora taminy nandresy azy satria Andriamanitra vata makazo Andriamanitra tsy mahavonjy ny Andriamanitra ny Kananita ka rehefa niditra tao Josoa nanaraka ny fomba n'Andriamanitra de azony tany azony Josoa ny tany ary rehefa azony Josoa ny tany a de tonga am'izay le fahendrena zava-dehibe tokoa le zavatra lazainao teo pasteur le amin'le fitantanana hoe aive azo atao tsara mihitsy ny mampanankarena ny vahoaka pasteur misy toetsana ohatr' zao manko le hoe toetsana ohatr' zao manko pasteur mampalelo ny olona sasany hoe raha vao manankarena ny olona rehetrarehetra raha vao may ny olona rehetra de izy atsony ary no ampiasainy eo izy atsony ary no ambakainy eo ohatra hoe zatra miaina amina fanambakana zany tsy ametsiny moa zany tsika mpitondratra am'izay fa misy karazan'olona zany de zatra miaina amin'ny fiainana fanambakana hoe avelao reo dondrona eo a avelao reo ahantro eo a fa tsisy ho ambakaina tsisy hoirakirana intsony a tsisy ho fetsifetsena intsony a rehefa mahay daholo reo tsy zay nefa ny zavatra fahendrena meny Josoa men'Andriamanitra Josoa pasteur fa i Josoa de men'Andriamanitra fahendrena manokana ary ny zanak'Israely de mena tany tsararay avy na de nanankarena sy nanany tany tsararay avy ny zanak'Israely pasteur de vao maika ny anandroso hatrany le firenena pasteur tena marina zany ary sitrak'Andriamanitra ny hitahena ny vahoaka ny zanak'Israely manontolo zany mahatonga an'izy hoe tsisy ny angarana mihitsy teto ny taranak'Israely 12 akoatrany hoe levo rery ihany ny tanànaky levo moa nanana ny anjara fananany ihany ko izy zay mbola hoe hojery atsika eo arina eo zany fa iverenako kely lay fanazavana teo pasteur Alvarez marina tokoa ny hoe i Josoa rehefa niditra tao amin'ny tany Kanana de fantany mihitsy ny Andriamanitra ny Jebosita ny Andriamanitra ny Kananita ny Andriamanitra ny Amonita ny Etita fantany zany le fahavalo zany hoe milohan'ny androany an'le fahavalo de sady fantany Andriamanitra eo fantany mpanjakany ary nanana antoko izy fa azo nyresena tsara izy pasteur de zay natonga anazy ohatrany hoe niditra tao amin'ilay tany Kanana i Josoa raha teo milohan'ny dirany vahoaka n'Israely tao amin'ny tany Kanana de efa tao amin'ny tany Kanana satria anisan'ny mpisafy tany tao izy de nalaly Josoa fantany Josoa le zany hoe ngeza be tokoa ane ny taranaky ny anakita tao pasteur tena tsy diso ane le teny le izy folo hafa hoe takanitsingetany tsika eo anatrehany ka moa zany tsy diso ane le izy le fomba fijeriny zareo am'le masony nofo zany tsy diso fa ty resaka resahany teto ty matsy resaka tontolo ara-panahy le fandovana le tany Kanana ka i Josoa ndray nahita tsy ny masony nofony ihany fa rehefa nanomboka nafantatra izy fa misokatra ny ranomasina mena tamin'ny andro Mosesy
ary atram'izay nandresy foana de hoe andao androso fa risitsika ireo fantany tsara zany le fahavalo hoe tsy ngeza lavitra noho ny tamin'ny andro mosesy io fa azo atao tsara ny mandresy ary Josoa ihany koa de naalala ny fomba an'Andriamanitra ny olona anankiray ma tsy pastera rehefa malala fa momba azy Andriamanitra de tsy matahotra mihitsy izy eo anoloan'ny fahavalony zany manafika foana ary ny ao anatin'ny sainy de hoe tsy maintsy mivoaka mpandresy zany eny toetsaina tokony ho ananatsika vahoaka an'Andriamanitra misy vanim-potoana aloha tsy fantatrao ny fahavalonao fieritreretanao ndraindray ny fahavalonao de fieritreretanao ndraindray iovadinao anatin'ny tokantrano le zanako tsy mety mivavaka reny rafozanao sy ny piraitapo aminao sy ny zobavinao masika be io ny eritreretinao fa adversaire-nao sy fahavalonao nefa mety tsy ho zany mihitsy paster zava-trafa mihitsy le fahavalo hoe inona mahatonga an'io mety io le lazaintsika fao mety tena ozona le izy ozona fisara-panambadiana ndraindray le olona ne taranaky le olona misarabady foana de naendry be azy ny vadiny de ohatrany hoe rehefa atateraka n'ilay ozona am'izay le devoly de io am'izay fa raikitra le gidragidra de mipetraka fantaniana hoe izarany adversaire izarany tena fahavalo tena ratsy toetrana nga le zobavitra sarany amin'ny anadany nefa tsy an'ny olana fa mety hoe le ozona mihitsy paster any eny le mipetraka le zay fantaro sao de hoe any amin'ny toetsainao no mipetraka le fahavalo am'le tsy fisimbola sy any am'le fantrano ary araka le niteneniko teo sao de any amin'ny tsy faiza mitantana de anyle devoly mamahatra de miainao anatin'le tsy fampina foantsika zay zany le izy ka Josoa nahalala tsara n'io adversaire-n'io zay natonga anazy nandroka an'ireo melohany nandovany Josoa de zao roany aloha ny fahavalo paster Alvarez fa tsy ho tonga de nitrakely fotsiny teo izy fa ndroany de noreseny tamin'ny vina moa tsika le nianatra le tantara anankiray iny iza le hoe tsy ampy anay ty toerany ty de ozy Josoa mandana TV Juniala taranaky Josefa io taranaky Josefa izy le toko fa fita amby folo mandana ozy TV Juniala zany hoe jeronao tsara le izy zany ndana TV Juniala de aringano ny amale ny kananita ao satria fonenan'ny kananita le tao anaty ala tao de tsy maintsy miady anao aloha zay anao vao mahazo zany fa tsy ho tonga de mipetraka fotsiny am'izao ka misy olona mitady hitafo-voninahitra fotsiny am'izao fa tsy te hanafika pasteur Alvarez de lasa mifandiso am'le tenin'Andriamanitra le izy de raisiko hoe le teninao teo hoe anisan'ny fombiazana be eo amin'ny resaka kely tsika ny fitoriana filanan-tsara na ohatra hoe fananganana asan'Andriamanitra anankiray sady expérience izy ty no zavatra ara-baiboly nyresahantsika teo mihitsy nyresahana atao amin'ity tantarany Josoa ty rehefa manangana zany ianao asa anankiray ohatra hoe asan'Andriamanitra zany resahako eto de tsy maintsy fantarina aloha zany le tena zavatra mamatotra an'le olona eo ohatra hoe inona ny mamatotra an'le olona firy ny bara eo mety misy bara be bebe zany hoe ny akamaroan'ny olona zany mety pisotro toka daholo zany malazalaza ohatra hoe mety mivarotra Toko gasy de tsara fantatra ihany zay mety misy vanim-potoana no manodidina anao eo omby asy daholo reo zany tsy maintsy delivrenao ary tsy maintsy mila vavaka satria ny Andriamanitra reo tsy hipetrapetraka fotsiny am'izao de misy fotoana ihany koa ohatra hoe eo amin'ny tanàna anaovana fitoriana filanan-tsara mety feno voary tena ohatra na tsy mino an'Andriamanitra olona tsy mino an'Andriamanitra na tsy manaiky an' Jesosy Kristy zany hoe manana ny Andriamanitra ivavahana izy fa tsy manaiky an' Jesosy de reny araka le tenin'ny pasteur Alvarez teo no hoe tsy maintsy hoahana amin'ny anaran'i Jesosy le asana devoly tsy maintsy mila vavaka intercession sy délivrance matanjaka zany ary zany eny nilana le misy rehefa anao zavatra anankiray de mila vavaka aloha eny an-tenibohitra hitanao le vavaka eny an-tenibohitra ny tenibohitra mantsy no anisan'ny ataoko hoe manambara fahefana izy io ary matetika ny tenibohitra rehetra manerana an'izao tontolo zao de fa lasan'ny Andriamanitra izy daholo na io fanompotsampo na Andriamanitra izy na Andriamanitra hafahafa rehetrarehetra io feno rakotra erany tapo-tanety eraka ny tenibohitra ray manontolo de ny vahoaka kristianina tsy mahalala an'izay fa tonga de le mafana fobery ambany ary nefa aty ambony aty zany misy fanamanarona misy hery manarona de zany eny mahatonga le azo amin'ny pastera misy toerana ohatra miroborobo be le fiangonana ao anatina fotoana foy de miverin-dalana daholo izy menakavy na lavo daholo ny akamaroany le mpanompon'Andriamanitra ao
satria tsy mahatohitra n'le fiasan'le fanahy satria tsy délivrer le tanàna ary zany ilana le hoe manao vavaka délivrance tsika io manao délivrance io ne pasteur Alvarez misy olona zany de mitena isan'andro ve nareo de mandroka devoly foana tena za de milaza amitsika re olona hoe isan'andro ara tsy ampy io fa tokony ifanampytsika androkana io tsy ampy raha izay rery manao an'io tsy ampy io fa ny fiangonana rehetra ny mpanompon'andriamanitra rehetra tokony hanao délivrance daholy ary io tsy fanomezam-pahasoavana na fiangonana manokana zany fa izao famantarana zao ny anarak'izay mino zy jesosy handroka démonie amin'ny anarako izy zany hoe ny olona mino rehetra tokony handroka devoly satria be lehibe lasana devoly am'izao fotoana zao io raha tsy loahana de animba zavatra be lehibe ary zany mahatonga ny hoe misy pino misy mpanompon'andriamanitra lavo ena tenatena iny ao anatin'ny hafanam-pony iny mihitsy izy ny lavo de rehefa lavo a tena zava-doza be manala baraka ny filazantsara zany ilaina le hoe misy valim-potoana ianao miakatra kely eny tenibohitra de mivavaka ianao satria ny tenibohitra no manambara fahefana ara-panahy ahafahana mandresy a ireo karazana asana devoly rehetrarehetra eo ary fomba fiasan'ny Josoa zany pasteur Alvarez na tonga azy tafiditra tao amin'ny tany kanana zany tsy le hoe latsaka fotsiny ny raha tary amin'ny tany Egypta latsaka ny rano zanak'ondry fa tsy hoe zay fotsiny zava-dehibe iny zany iny de mariky ny fanafahana fa le délivrance toto afo isaky mietsika de mandresy nama mandresy an'ireo anakita inona avy ty reo tsy hita rehetra eo lasa hita teo alohany daholy de reo ny roana reo midélivrer de mazava ho azy fa tafiditra tany amin'ny tanany kanana any amin'ny farany atsimo le farany atsimo amin'ny tany kanana lavitra indrindra teto fa tafiditra tany Josoa pasteur alleluia vokatra iny vokatra le délivrance angeza be ka ilaina le izy lalasiana bavy io ty tantara ty moa dia manambara fahefana pasteur arak'izay ambaranao zay inona koa ny zavatra azo raisina tovitovy am'izay pasteur hoe manoloana inona ny zavatra azo raisina manoloana ny ty hoe nazahoany zanak'Israely ny tany amin'ny tany kanana rehetra tya ho lasa lovany zanak'Israely babo hoe tonga de azo ny tanana rehetra fa marina tokoa ny ten'Andriamanitra hoe tsy tonga de nyroana atao anatin'ny ray andro le kananita pasteur fa ozy ny ten'Andriamanitra roa andro aretsy kelikely mandeha mifindra toerana ray izy de resy eo amin'ny toerana ray de resy eo kananita de mifindra toerana ray de resy ndray de mandrosotsy kelikely reo de ny afarany tratra daholy reo kananita reo tany rehetra zay nobodony kananita reo inona ihany koa no lesona azo tsoahana zay ho antsika isam-batan'olona ao tokantrano zao ianao mandray ty fandaran'ity de zao no zavatra ambara aminao eo amin'ny toerana zay misy anao de ianao no ataon'Andriamanitra Josoa kely zany ianao ao hoe ianao zany no mpitaritafika ao anatin'ity tokantrano ty ary misy ny olona manodidina anao tsy fahavalonao araka ny teny pasteur teo fa ny olona mpiaramonina aminao tsy fahavalonao ihany koa fa misy fanahy mety mamatotra izy ireo ohatra eo amin'ny toerana misy anao zao dia mety misy karazana olona pasteur hoe misy adala amirenireny misy olona adala mandaly foana zany amin'ny tokotany misy anao eo de tadio tsara fa misy devoly zay mifehan'ny tanàna iny miaraka amin'iny adala iny ianao manana ny fanahy masina ianao miaraka amin'Andriamanitra ianao satria kristiana de fanahy masina zany miaraka aminao zay alehanao iny fa ny olona adala kosa rehefa mandehny de misy devoly zany miaraka amin'iny ary tsy olona adala ihany fa mety eo amin'ny toerana misy anao ohatra misy atokotokona tanora mivorivory milokary zareo nataony eo na hoe mivorivory eo zareo mipetrapetraka eo mandany andro eo tsisy miasa le tanora amin'ny toerana misy anao fa de lany andro mifokarongony ohatra mihirahira de miresadresaka de rehefa misy ady de inona ohatra mitangorona miady daholo ndray tanàna inona ary ny tokony ataonao satria ianao kristianina ianao mba Josoan'Andriamanitra ny amin'ny toerana zay misy anao any ianao fahazavana ozy ny tenin'Andriamanitra hoe inareo fahazavana zao tontolo izao ianareo fanasiny tany karaha fanasina ny tonga matsatso inona tsony natao mba hampahasira azy amasina azy de zao zavatra ataonao tahaka nataony Josoa de nanafika hatrany mila manafika amin'ny tontolony ara-panahatra any ianao mila alefanao foana ny tenin'Andriamanitra ho an'le toerana misy anao azonao didina raha misy adala mandalidalo pasteur ohatra tanàna misy akiray azonao tenenina iny adala iny amin'ny anaran'ny Jesosy ny adala rehetra tsy afaka mandala amin'ity toerana ty tsony satria ny adala iny de mitondra devoly amin'ny toerana misy anao ao mitondra asana devoly ao misy asana devoly maromaro mitambatra amin'ny adala iny zany azonao didina azonao baikona ny olona adala azonao baikona ny fanahy ratsy mamatotra ny tanora misy eo aminao ao alefa azy foana le tenin'Andriamanitra isaky mivavaka ianao mety hoe tsisy fivana izy androany mety tsisy fivana izy androany hoe nalefanao le tenin'Andriamanitra ty toerana ty ndray de babon'i Jesosy ty ny rahan'i Jesosy zay tandindao ny raha latsaka tany Egypta fa ny rahan'i Jesosy latsaka tamin'ny androny tamin'ny fotoana amin'ny Pasika vavony Kristy Pasika ao antsika
nyrany Jesosy latsaka tamin'izany mbola miasa rakofana am'rany Jesosy ty tanàny ty ka ny fanahy ratsy rehetra mamatotra ny tanora eto am'ty toerany ty de miala amin'ny anaran'i Jesosy de misy tenin'Andriamanitra afafinao am'izay fotoana zay hoe ity tanàny ty de efa voababony Jesosy ty tanàny ty de any Jesosy araky ny tenin'Andriamanitra tahaka nandresen'ny Josoa ny tany Kananita no andresen'Andriamanitra koa ty tanàny ty tsy maintsy babony Jesosy ty tanàny ty zany hoe misy tenin'Andriamanitra afafinao misy vavaka ataonao de misy tenin'Andriamanitra afafinao ho an'le tanàna misy anao za milaza aminao na oelana oaingana babony Jesosy io tanàna misy anao no ny fisinao eo amin'ny toerana io ary ny olona tain'Andriamanitra voalohany amin'ny toerana io de enao sy mitondra bavaka anao enao sy ny taranaka hitanao fa anana anjara lova Josoa araky ny teny pasteur teo tsy hoe ny alamainy Josoa hoe izy nizaran'le izy de ny alamainy izy avy eo tsiany fa nanana anjara manokana nanana anjara Kaleba de nanana anjara manokana fa i Josoa koa dia nanana anjara manokana misy fahasoavana sy fitahiana zay mbola be dehibe mihitsy zay tian'Andriamanitra ho ampiasaina amin'ny lalanao io ka dia sotran'Andriamanitra fa misy an'ity bokon'ny Josoa ty pasteur matarana an'izany fa raha tsisy an'ity fizarana tany ty aizana mataratsika zany fa nisy an'ity fizarana tany ty ay ve io tany zay hopetrahanao io de azon'Andriamanitra ho baboina amin'ny lalanao hitanao fa ho tahin'ny tompo ianao ngamba zay pasteur fa hivavaka ia marana koa azy Josoa dia nanana ny toetsain'ny mpandresy foana mariako foana hoe tsy mora pasteur mizaranyio tanàna io olany olo zany teo anatrehan'ny Kananita fa ny tena olana amin'io zany de teo anatrehan'ny reto le foko 12 reto mihitsy tsy mitovy hevitra zany reo fa Josoa nanana toetsain'ny mpandresy izy toetsaina tsy miangatra ary akoatra zay nefany de nanana fahiratatsaina fahalalana ary nanana fahazava-tsaina sy ny fomban'Andriamanitra manoko amin'ny Josoa ary zany natonga azy tena hoe lamina le fizarana le tany tsy nisy gidragidra mihitsy le izy pasteur Alvarez io zany tena modely anankiray manana tombo lehibe ho antsika mianatra momba ny resaka gestion anatin'izany manampy ny fahalalanao zany ary na de ianao tsy nianatra aza zany de tena hitako hoe manampy anao faiza mitantana na ny fiangonana na ny orinasa na ny tokantrano ty fizaran-tanin'ny Josoa ty pasteur Alvarez satria de resaka tena hoe fahaizana ao anatin'izay fitantanana zay ny resahana teo ao faranao mibavaka am'izay ina ivavaka sika sotran'ny tompo raha eo de am'sotranao zay ny amin'ny namezanao anay tantaran'ny Josoa rehefa nambabiny tany 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 Kanana izy dia nasehonao manomba an'izany lehilan'Andriamanitra zany ianao tsy mora ny andraikitra nomenao an'i Josoa nanoloanandreo vahoaka marobe sy foko 12 firenena 12 nefa dia tamin'ny alalan'ny fahazavantsaina fahendrena faiza mitantana fitariana araka an'Andriamanitra fahendrena avy any ambony avy any amin'Andriamanitra dia lamina zany fizarana tany zany samy nahazo ny anjarany avy ny tsara re tsisy monomonina tsisy mifanometsiny fa samy afa-po ary tao ambadika zany Josoa dia nomenao anjara ihany koa tsy adino tompo fantatray ny hevitra ara-panahany zany amin'izao fotoana zao ianao dia te ampiasanay te hitahanay manokana ary mampianatra anay ka dia mangataka le fanahy masina le fanahy pahendrena izahay fanahy faiza mitantana fanahy mahafantatra ny zavatra tokony atao amin'ny fahalalana sy ny fahendrena araka ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe azo herinareo milatsa amin'ny fanahy masina aminareo de vavolombeloko ary ho tonga aminareo fanahy masina fanahy fahamarinana zay tarika anareo amin'ny marina rehetra izy mampianatra anareo ampatsiaro anareo meo anay zany fanahy fahendrena fanahy fahalalana zany mba hafanay mandeha tsy misy tsiny eo amin'ny fiarahamonina mba tsy ho lasa korotana eo amin'ny fiarahamonina izahay mba tsy ho lasa problema eo amin'ny fiarahamonina ny fiainanay fa ho tonga vahaolana ho tonga fitahiana ho tonga fanambinana eo amin'ny toerana zay misy anay ny voninahitra tombo de anao rery ihany amen farany eo ny fandarantsika tamin'ity androanty miditra indray tsika ao amin'ny Josoa 20 rapitso raha toka sitrapon'Andriamanitra de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra tompoko ato anatin'ny tokantranato azo adinoina ny sabotsy ho avy zao dia hianatra mahakasika an'izay atao hoe fanafainganana valimbavaka sy ny fahaizana manompo an'Andriamanitra zay tsika histaridalana manokana omena atsika mihitsy anasananao zany raha toka manana etaeta anatona an'izany ianao dia azonao atao mitonga satria tombontsoa lehibe ho antsika io tsy resaka fiangonana pasteur hoe fiangonan-dranona ihany fa
anasana antsika indrindrandrindra tsika any amin'ny toerana maro samihafa reny no mivavaka dia mahasoanao ny mianatra an'izany a dia amin'ny fotoana mampety azy ianao verina ny fiangonana misy anao ihany hotain'andriamanitra tompoko samitain'andriamanitra tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rangiary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona manasa antsika rehetra tompoko